Eny ary tompoko lasy tompoko vavy mbola faly miarahabantsika rehetra aminaraka an'ity chaîne ity androany isika iresaka mikasika any Paolo Emilio. No hindrahindrainy Paolo Emilio mitsy ny fihavanana sy ny fifankatiavana ary ny fifanajana sy ny firaisankina tamin'ny androany farany taona ity. Ary mbola nampiny ihany koa ny amin'ny hoe fifampitsinjovana sy fifandeferana ny mahasamy malagasy. Izany foana ny foto-kevitra izay hindrahindrainy Paolo Emilio isanandro ary mbola no hamafisiny izany tamin'ny androny farany taona izao. Ary namela hafatra ihany koa i Paolo Emilio izay hafatra manao hoe olombelona aho zizy miloloha lanitra mety ho lena manditany mety tsy lafaka nohon' zany dia tsy misy olombelona lavorary sy tonga lafatra zany raha mbola eto ambonin'ny tany. Nisy ireo nety, nisy koa ny mety nanafintohina ary nisy ny fijery sy hevitra tsy mitovy hoy Paolo, fa raha ny amiko manokana dia tsy anjely ny tena ka mety nisy hadisona, mety nisy famalina, mety nisy ny tsy fankazahoana ka hialana tsiny re tompoko hoy Paolo Emilio. Miala tsiny, miala fondro zizy ary angatahana mba hiaraka hivalina amin'ny taona 2024 ny ratsy rehetra ary tazomina sy tohizana izay tsara ny amin'ny taona vaovao 2024 izany no nambarany Paolo Emilio. Ary miarahaba isika rehetra nahatratra ny farany taona 2024 ary mirary isika rehetra mba hatratra ny rampitso izay taona vaovao 2024. Izany no hafatra nambarany Paolo Emilio ary no faranany tamin'ny hoe masina ny fihavanana, ny fifankatiavana, ny fifanajana, ny firaisankina, ny fifampitsinjovana, ny fandeferana, ny mahasamy malagasy koa dia mankasitrika tompoko hoy Paolo. Marina ka tena marina tokoa izay zavatra lazainy Paolo zay, fa mety nisy tsy nifanaraka ny tamin'ny taona 2024, mety nisy ny adiady ary mety nisy ny fifandirana teo amin'ny olombelona samy olombelona indrindra ny malagasy samy malagasy, fa oka kosa hifamela isika satria hiatrika ny taona vaovao ary tokony havalina hiaraka amin'ny taona 2024 ny ratsy rehetra sy ny tsy fifankazahoana indrindrandrindra moa ny fifandirany ny samy malagasy. Hozizy fomba fiteny vahiny anankiray izay manao hoe there is nothing good but forgiveness. Izany hoe tsara foana ny famela ary famelan-keloka dia anisan'ny zavatra tsara ary tokony hapetraka foana naiza misy anao ninona ataonao satria raha tsy famela isika dia ahoana ny hafarantsika. Raha devolony miady an-trano hoy fomba fiteny de mba ahoana ny fanjakany ary raha malagasy samy malagasy no tsy famela, raha ny mpiray-tampo tsy famela, raha ny mpinamana tsy famela de ahoana tokoa moa ny hafarany. Hafatrafatra iny fa tsy hoe akory hoe izahay no tonga lafatra fa atsipy ihany ny tady atandroko ny omby ary atsipy ny teny ampony izay mahalala koa dia samia maka izay tandrify azy avokoa na zany na tsy zany aza ekeko fa ny olona rehetrarehetra dia samy amin'ny fomba fijeriny ary manaja izay fomba fijeriny hafa zay izahay raha ohatra ka tsy mifanaraka aminareo ny sosikevitra zay omenay dia asimenay zany fa iny zista avy aminay foana ary tompona andraikitra zavatra teneninay izahay fa tsy tompona andraikitra amizay mety andraisan'olona azy. Zay fa bye bye atsika jiaby gaby hoe ciao ciao.